Miarahaba tompoko, akory ranandria, akory za, mbola tsara, akory lihe. Mivaovao antsika androany, aza adinina nefa ny manao j'aime sy miabone ny chaîne-natsika, misaotra tompoko. Salama isika jiaby. Milongona mahitsy Claudio no hiaraka makafaka aminareo androany lohatenitsika. Efa tsy rariny ary miditra anatin'ny lavaka mangitsokitsoka ny fahantrany malagasy ankehitriny ary tsy misy tsy mitaraina. Tsy vitan'izany ihany fa mbola mijaly amin'ny rano sotroina, mijaly amin'ny herinaratra, delestazy isanandro. Ny firenena any ivelany aza moa dia manasokajy antsika ho anisan'ireo firenena 5 mahantsa indrindra eran-tany. Mahamenatra anie zany kanefa dia ity nositsika ity dia tena manan-karena tanteraka. Na harena kibon-tany io na harena voajanahary, maro mihitsy no mitsiriritra ity nositsika ity. Raisitsika ohatra fotsiny Komoro izay tsy lavitra antsika. Velaran-tanin'ny Majunga io fotsiny no habean'ny firenena raha atambatra, kanefa dia lozany isika ankehitriny. Tsy manana ny harena ananantsika mihitsy ry zareo. Ny tongolo be Oignon aza dia afarana aty amintsika satria tsy mamokatra izany firy ny taniny. Ny Haiti firenena miady an-trano sady kely noho i Madagasikara no tsy manana filoham-pirenena koa anefa dia manan-karena noho isika. Ny vahoaka Komoro sy any Haiti miaina tsara, mihinana tsara, tsy mijaly rano, tsy miaina delestazy isanandro toy ny aty amintsika. Fa dia ahoana loatra no isika malagasy ity no miaina anaty fahantrana lalina toy izao. Ireo manam-pahaizana malagasy aza moa dia mitsompinenana miala ny Madagasikara, antsoina amin'ny teny frantsay hoe fuite de cerveau. Aleon'izy ireo omena sy hanompoana ny firenena mandray azy ny fahaizany sy ny tsaikefananany. Raha eto Madagasikara mantsy izy ireo no hiasa dia tsy araky ny fahaizany no anakaramana azy. Ny sasany aza moa dia lasa mpamily fiarakaretsaka no hiafarany, kanefa dia manana mari-pahaizana ingénieur. Ireo tsara toerana eto Madagasikara kosa dia na mpisolelaka mpitondra na akamo na miditra amin'ny atokony mpitondra. Okany mitady lalana ialany eto avokoa ireo manam-pahaizana malagasy, kanefa ny tsaikefananan'izy ireo tsy misy mijery eto an-toerana mba ahafahany manampy ny malagasy toa azy. Ifarana indray ity ny taona 2024 amin'ny maray aman-dren'ny fiangonana dia tsy vitan'izy ireo intsony nijery fotsiny izao zava-misy eto Madagasikara izao, ka dia nanao fanambarana ny eveka katolika eto Madagasikara taorian'ny zaikabe nataon'izy ireo tamin'ny volana Novambra teo. Toy izao ny fanambarana nataony ho an'ny mpitondra ankehitriny. Manoloana ny raharaham-pirenena mpaminany ny eglizy ka tsy sasatra izay ary tsy afaka angina mihitsy miara manao antsoava amin'ny vahoaka ny fangirifirina mazo amin'ny malagasy ankehitriny, na dia misy aza niezaka izay tsy azo hodiny tsy hita. Mivaivay loatra ny olana momba ny jiro sy ny rano, tsy ahitamba olana mandritra ny taona maro zany, tsy fahombiazana ny dikan'izany, ary miendrika famonoana olona ankolaka satria aina ny rano. Tsy mitsahatra miakatra ny vidin'ireo filanan-davanandro ny mponina, mahazo vahana trany tsy fandrimpahalemana amin'ny faritra maro, mikirosofahana ihany koa ny fanabeazana sy ny fampianarana eto Madagasikara manomboka amin'ny ambaratonga ambany ka hatrany amin'ny anjery manontolo. Tsy tena tsapa ny akon'ireny fanampiana avy any ivelan'ireny eo amin'ny toe-karena sy ny fampandrosoana. Nozarina hiafy sy hijaly ny vahoaka ka toa zary manaiky tsy fidiny ny fahantrana ho anjara sy lahatra. Tsy sahy maneho ny heviny izy ireo satria aleo maty ampito izay maty androany. Ny mpitondra etsy an-daniny toa tsy taitra akory, tsy hita mba mitady drafitra sy fomba fiasa ary vahaolana hafa. Ireo mpitondra akaiky koa ny vahoaka dia toa angady tsy mahatapakahitra. Misy anefa mbola samy laza ihany fa mandroso ny firenena ary mahavita azy tanteraka ny mpitondra. Sao dia mba misy olona navondron'olona voakarama na soaso ny mpitondra ka hodiny tsy hita ny fahorian'ny vahoaka. Be loatra ny mpanararoatra fahefana sy mpangoro-karena na amin'ireo mpitondra na amin'ireo mpiray antoko sy mpiara-miasa akaiky aminy. Ininadinoina fa misy farany ny zavatra rehetra. Ampilazana ireo fa mitotongana tanteraka ny fiainan'ny vahoaka. Tapidalakale ny vahoaka madinika. Etsakilany anefa misy olona manao ampihimamba sy manao tantely afa-drakotra ny rem-pirenena ary mitavana sy mamono eritreritra tsy mijery ny fahantrany mpiarabelona aminy. Vitsy no afaka mamoronasa ivelomana, fa maro koa ireo orinasa efa nisy ninina potehina. Ireo tsy anasa mitombo ary tsy mba manana antoka na kely akory. Tsy araka amin'ny fampanantenana sy lokaloka nataon'ireo mpilatsaka ho fidiana ka mandray ny toerana sy ny andraikitra ankehitriny ny zava-mitsanga. Ny tena toetra tokoa no ety manjaka hoy ny fiteny. Tsy mahatoky ny mpitondra intsony ny vahoaka ka miravoravo tanana
ary samy manao izay ahafahany mivelona amin'ny fomba rehetra. Dia sanatria ve atao mihitsy izay hampahatra ny malagasy mba hampanan-karena olombitsy? Inona ihany anefa fa misy aminareo mpitondra mandray mangiry firy manoloana zao fahantrano vahoaka amin'ny papany zao, ary anao ny ainy tsy ho zavatra amin'ny fitadiavana vahaolana faran'izay maika mahomby ary mateza. Fampivoarana ny tanjon'ny politika. Ny Papa François dia nilaza mazava fa tsy azo ialana ny politika raha te hampivoatra firenena. Ny hevitry ny politika dia fiahinany sohim-bonana, indrindra ao anatin'ny fotoana sarotra. Ny mpitondra sy ny vahoaka miara-dino miantoka ny politika mahomby. Adidin'ny mpitondra ny manao izay ananany vahoaka fiainana milamina sy mendrika ny maha olona. Adidiny koa mampahalala ny vahoaka ny andraikitra tandrefy azy sy manampy azy hanatanteraka n'izany. Ny vahoaka indray arak'izany dia andray izany andraikitra tandrefy azy zany amin'ny fanaovana tsara ny asany, ny fahaizany mivondrona sy mifanampy, ny fahaizany manabe sy mifanabe. Tsy manabe vahoaka ireo tolotolotra ataon'ny fitondrana sy ny mpanao politika izay tsy mitsinjo lavitra fa famonoana afo sy tsy mahalala fa tsy ny eo ihany. Mila mifampiaino ny vahoaka sy ny mpitondra. Mila miaino sy henona koa ireo mpanohitra mba tsy hivadika ho sakana amin'ny fampivoarana ny hevitra tsy mitovy. Ilaina koa ny makalesina amin'ireo lesoka efa nisy tany aloha. Tsy fahamalinana, tsy fahombiazana, fifampiadaniana sy fifaniliana, fampiororona, fiandrandrana lava ny fitondrana, tsy fifampiainona, fifanomezan-tsiny, fanoherana botolo, fanasarana ny finoana sy ny andavanandrom-piainana, tsy fahasahina mijoro, lainga sy kolikoly, tsy fitanana ny teniny mena sy ny sisa sy ny sisa. Ho anareo mpitondra, manoloana zao zava-misy eto amin'ny firenena zao dia antsoavo natao aminareo mpitondra. Asa fatsikabary no andrasana aminareo. Meo fahafahana isitraka ireo filana fototra sy filana andavanandro ny vahoaka, sakafo sy kojakoja, jiro sy rano, tontolo iainana, fahasalamana, fanabeazana, fandripahalemana, lalana, fahafahana maneho hevitra ankalalahana, atao andromaso manokana ny ankizy sy ny olona marefo. Toe-tsaina tsy mahazaka ny fahorian'ny vahoaka ka hampandefitra ny amin'ny politika sy ny tombontsoa manokana no andrasana amin'ny mpitondra marina. Drafitrasa mazava, mitohy ary mateza no ajoro mba hialana amin'izao fangirifirina tafahoatra izao. Izao no fotoana hijerena akaiky sy maika ny famoronana asa sy ny fanomanana ny olona hafehetsara ny asany, mba tsy ho vesatra ho an'ny sehatra iasany na ho mpanararoatra sy mpitsetitra vahoaka fotsiny. Antso na vocation manko ny asa fa tsy fitadiavana fivelomana fotsiny. Tsy mahasoantsika ny marina amboamboarina araka izay tombontsoan'ny tsirairay na ny vondrona samihafa. Tamin'ity volana Desambra ity koa dia nanao fanambarana iombonana ny FFKM na ny fiambonana ny fiangonana kristiany eto Madagasikara. Anambaran'izy ireo tamin'izany fa miainana ny famarinana mba hisandratan'ny firenena. Mianto ny fanampiana sy ny fahatokisan'ny mpamatsy vola ho ihany izy ireo ka miteraka fiantraikany ratsy eo amin'ny vahoaka ho ihany izy ireo. Nanao antso amin'ny tompona andraikitsy eto amin'ny firenena mba hijery sy hamaha izao olana sy izay ny vahoaka izao ry zareo. Fonay fampidinika amin'ilay ihany koa moa ry zareo FFKM mba hamahana izao olana eto amin'ny firenena izao. Ny filohan'ny Rajoelina rahateo moa dia milaza fa mitoky sy mino an'Andriamanitra no kristianina mafana fo ihany koa. Ka dia ho sanatria ve dia toy ny antso any anefitra ihany izao antso izao. Tsaroantsika tsara nefa fa rehefa tsy miaino sy nanao be marenina ny amiraly tamin'ny fotoan'androny dia alidina an-dalambe koa ireo mpitarika fivavahana ireo ka nitarika ny firodanan'ny fitondrana. Mino anefisika rehetra fa fo ireo olona hiatefany izao antso ny mpitondra fivavahana eto amin'ny firenentsika izao ka halala fa efa alohalika ny rambara. Misaotra antsika rehetra nanaraka ity fakafaka ity indray, manapitafatsy ho ela indray to.